Zay ny amin'iny fa ny fananganan'ny Frantsa sy ny banky iraisam-pirenena ilay antsoina hoe fonds fiduciaire ny mahakasika ilay valan-dresaka narahana ady hevitra izay nitanterahana omaly tetsy amin'ny FM Analakely izay mifanandrify indrindra tamin'ny fandalovan'ny département tamin'ny sahanan'ny fikarohana ao anatin'ny AFD no arahantsika ato anatin'ity fito-baovao manaraka ity. Nanangana tahirim-bola antsoina hoe fonds fiduciaire miaraka amin'ny Frantsa ny banky iraisam-pirenena ho fanampiana ireo firenena afrikanina eo amin'ny sehatry ny arena kibon-tany raha ny fantatra ny alatsinainy teo tetsy amin'ny bureau-ny banky iraisam-pirenena Anosy nandritry ny vidéoconférence ny vatana avy any Washington. Voalaza fa tsy dia mitovy ny fahafahan'ireo orinasa mpitrandraka sy ny fanjakana ety amin'ny firenena afrikanina miady varotra eo amin'ny fifanarahana mikasika ny fitrandrahana. Ity tahirim-bola ity dia natao indrindra mba ahafahana maka mpisolo vava manana ny fahaiza-manaony mba anampy ireo firenena ety Afrika izay mila mifandraraha amin'ireo orinasa mpitrandraka. Ny fitantanana sy ny fandrosoana na gouvernance et développement no niompana ny valan-dresaka arahana ady hevitra izay notanterahana omaly tetsy amin'ny IFM Analakely, fionana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fandalovan'ny iraky ny départemanta misahana ny fikarohana eo anivon'ny AFD na ny Agence Française de Développement. Saika ahitana lesika avokoa ny fitantanana ety amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Raha ny hevitra Andriamatoa Nicolas Messel avy eo anivon'ny AFD dia betsaka ireo vola izay natokana mba ampiarana fanovana ahatongavana amin'ny fanjakana tsara tantana, saingy tsy tokony izay ny tokony natao lahara-pahamehana satria tsy nahomby izany. Tokony ho faritana isaky ny firenena sy isaky ny sehatra ny atao hoe tsara tantana mba amaritana ireo paikady irosoana amin'izany sy ampandroso ny firenena voakasika amin'izany.